C'est ça, c'est... Oh. Basi tunaenda tu... Jesosy Kristy avy any Nazareta ny ilainao. Mba miara manofahofatana daholo tsika, manofahofatana daholo tsika. Mba miara manofahofatana daholo. Asa pidinina ambony mihitsy ny tananao. Ahofa. Rehefa tena tsy andry afaka mitsangana fa sy maninne. Aiza le tanantsika ambony tsara. Kristy mpanjakany malagasy. Malagasy maro mandray ny filazany tsara. Zay faly miorakoraka mabe. Mpanjakany malagasy maro tiragasy niady tsara. Madagaskar malagasy manandratra ny fiderany, mosika gasy no any firany. Itsenananao hoe le tompony fahazavany Jesosy io. Aisandriany le tanatsika rehetra miaraka. Raha ianao le ina dia miarami velaro ny lampanao. Idirany tompontsika amin'ny voninay. Idirany tompontsika amin'ny voninay. Madagaskar Madagaskar, velaro ny lampanao Madagaskar. Idirany tompontsika amin'ny voninay. Madagaskar. Asa tiny fataranaka voafiditsika. Efa voafidin'Andriamanitsika. Taranaka voafity. Taranaka voafity. Voafity masivony mpamorony. Mpanjaka sampisona. Taranaka voafity. Taranaka voafity. Omenaka amin'ny mavitsetsika hoe mpanjaka sampisona. Mpanjaka sampisona. Ayeka. Aiza le tanana amin'ny teka. Teka. Aya mazeka zao. Tani zanaka zagnare tande mono sira esinde ya. Tani zanaka zagnare tande mono sira esinde. Angala walu zabina vitananga ni sikapule tande mono tiambe esinde ya. Angala walu zabina vitananga ni sikapule tande mono tiambe esinde. Uwa veke tombuni tani zanaka zagnare tande mono sira esinde. Nisikafunde tande mano chamisa de angalo tambina vitananga nisikafunde tande mano chamisa de
Aiza hitanantsika miaraka daholo mahery Jesosy zay mino azy atsangana ambony dia atao fitsy mahery Jesosy eo ihany Jesosy Masaky mangalipar Jesus azalay ekasary arni tukocelay sotanaua arni tukocelay sotanaua wa Jesus edatiakocenao wa Jesus edatiakocenao arni tukocelay sotanaua arni tukocelay sotanaua wa Jesus edatiakocenao wa Jesus edatiakocenao omba miteka atsika rehetrarehetra za le tehaka ho an'Andriamanitra sary zay fotsiny ve nitehaka ho an' Jesosy zay fotsiny ve horakoraka kikika ho an' Jesosy mbola misy mafimafy zay ve manisa telo ny vehivavy rehetrarehetra ety mba mikikika mafy manisa vehivavy fotsiny isa roa ny lehilahy ndray zao ny lehilahy misioka satria ny lehilahy kely somary ngezangezany raha kikika fa mba misioka ho voninahitra Jesosy zany za rehetrarehetra zany isa roa aminao zay Kristy vaoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray aminao anao anie ity Madagasikara ity Jesosy o miangavy anao ry zay vonjeo rery-ray seretra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy vahaoreny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra
manasanao hitsangana hivavaka ao amin'ny firenentsika isika na itsika nandritry ny roa andro fa reo zay tonga tamin'ny etaetana nantona an' Jesosy na narary izy niatrikolana na tsapany tenany ho very dia tety Jesosy nikarakara azy ary mbola ho eo Jesosy hikarakara amin'ny fiainana. Ao foana tananao miaraka amiko tatsika hivavaka raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Miantso ny anaranao be voninahitra zay. Mifona ho amin'ny firenenay, mifona ho amin'ny Madagasikara, mifona ho amin'ny vahoaka malagasy, mifona ho amin'ny mpitondra na inona mety mampalahelo anao ataonay. Aoka ho fotoana amin'ny famindrapo ahafahana miandrandra anao, miandrandra ny famonjena avy aminao. Matsiaro ny teninao raha ny oloko no avy anetry tena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino azy any an-danitra amelany elony ary asitrana ny taniny. Po eto amin'ity toerana ity aoka tompo ny hery sy ny fahefana avy amin'ny diakapika Jesosy anasitrana ny taninay, vangio ny vahoakanao hiala amin'ny ratsy mba ho tanteraka amin'ny fanasitrana ny tany. Vonjeo malagasy tompo, trany varatra, trany atsimo, trany andrefana ka trany tsinanana atreo voatany. Matsiaro ny teninao zay hoe sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah ho Andriamanitra. Ao ko tanteraka eo amin'ny taninay manerana nosy le fahasambarana amin'ny fananana anao o Andriamanitra. Manjaka indray, manapa indray eo amin'ny taninay, amin'ny faritra rehetra, ny tanàna rehetra, distrikta rehetra, fokotany rehetra, ny isa-tokantrano, ny elakelatrano, na iza tompo atao tonga fanananao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy an-Damasika sy manan-kery avy any Nazareta. Amen. Dao tsika tiaka mafy tsara ho an' Jesosy. Tao amin'ny Baiboly dia nampiasa anjomara Andriamanitra na trompetra amin'ny teny Hebreo dia hoe shofar. Rehefa mitsoka an'io ny zanak'Israely dia miseho Andriamanitra dia afaka mitondra ny fiankohofana eo anatreny Andriamanitra ny zanak'Israely. Itsoka shofar amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia aorianan'izay tahaka an'izay nataon'ny olon'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly dia hika-pifaliantsika ary ho ataontsika intelo zany amin'ity takarivo ity isaky ny vita ny fitsofana anankiray dia miara mioraka tsika menakavy. Ataovatra raha azonao zany zavatra mpanaovy tompo antsika zany da hoary. Raha mety ianao dia tiako ianao hitsangana ihany. Ataontsika hikohaka amin'Andriamanitra amin'ity hariva ity. Tonga eto izay amin'ity hariva ity Jesosy io, hikohaka aminao satria mpanjaka ianao. Ianao ny ilainay amin'ity hariva ity. Na izy inzay na izy tonga eto amin'ity toerana ity, na inona toerana misy anay, ny antokana ilainay dia ianao androany. Halleluja. Sotra fa eto ianao, sotra fa miaraka aminay eto ianao. Itokana
hitady anao aho, teo any amizay misy anao aho. Asaratro ny tanako hoany aminao, hikasika ny lambanao. Eo amin'ny fanatrehanao aho, anamasina ny anaranao aho. Anao viveriaina aminao zay momba ahy, omarinao fanahy. Daontsika hiarahira hoe tokana hitady anao aho, hitokana hitady anao aho, teo any amizay misy anao aho. Asaratro ny tanako hoany aminao, hikasika ny lambanao. Eo amin'ny fanatrehanao aho, anamasina ny anaranao aho. Anao viveriaina aminao zay momba ahy, omarinao fanahy. Hitiao hitsakanao, hitiao hitsakanao, hitsakanao. Yakuka manumbe, funa itwana, hitiao hitsakanao, são fidelizar. Jika tolong maafkan gue. Hitiao hitsakanao, hitsakanao. Yakuka manumbe, funa itwana, hitiao hitsakanao, hitsakanao. São fidelizar. Bayajanana. Hitiao hitsakanao, hitsakanao. Yakuka anume, funa itwana, hitiao hitsakanao, hitsakanao. São fidelizar. Yantiana. Hallelujah. Hallelujah.
aoka hiakohaka aminao ny voary rehetra, aoka ho tonga ny fanjakanao, aoka ho ataony sitraponao. Fa tsy misy Andriamanitra teo alohanao, ary tsisy Andriamanitra naovinanaovina afaka hijoro andimby anao. Tokana ny Andriamanitra, tokana ny Andriamanitra Madagasikara, Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ianao ilay Andriamanitra tsy natao tanana, ianao nitsofanay, ianao niterahinay. Raisy nitera, raisy nihaja, fa mendrika anao Jesosy. Hallelujah. Andriamanitra tsy natao tanana ianao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny ianao. Afaka mahazo toerana ianao. Tsy mila zay omeny olonao fikasa, no ihany tena izy. Andriamanitra tsy natao tanana ianao, Andriamanitra tsy miankina amin'ny ianao. Andriamanitra tsy mila zay omeny olonao fikasa, no ihany tena izy. Andriamanitra atrambisa niftanjananao, Andriamanitra aranganio mirunahitanay, niftanjananao, Andriamanitra. Andriamanitra, that I know that I am a darkest eye. Andriamanitra, it's just so to know. Andriamanitra, to know we. Hey, Andriamanitra,
manita, ande manita, I sunt vera now to vo, ande manita now, Jesus Christi, anon aku fanai, Antia manita, atamizai, nifantana now, Antia mantana, Hariani, Ninunaitana, nifantana now. Diamant, Yana.
Tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika miantso azo eray. Tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika miantso azo eray. Tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika miantso azo eray. Tena tiany aho tsy hoariny aho na tsy mendrika miantso azo eray. Tena tiany aho raha momba ianao izano atohitray. Raha nilaky anao tsy atahotra na tsisy alala Jesosy dety ay. Fovontsy aho maminy aho sitrana. Raha momba ianao izano atohitray. Raha nilaky anao tsy atahotra na tsisy alalay Jesosy dety ay. Fovontsy aho maminy aho sitrana. Raha momba
irosotsika amin'ny tenin'Andriamanitra dia manasa-pitiavana antsika rehetra hitsangana anaja sy hanome voninahitra ny tenitsika. Ao anatin'izay fitsanganana izay dia hitsoka ny anjomara na ny shofara iny telo indray mpanompon'Andriamanitra tahaka izay nataontsika teo. Baiboly dia milaza amin'ny Exodosy 7:20 ny 9:20 amin'ny anaran'ny Tompo. Ary rehefa nitsofina ny anjomara ka nidradradratra dia niteny Mosesy ary Andriamanitra namaly feo azy. Zay midika fa rehefa tsofina ny anjomara dia manome fanambaran'Andriamanitra. Hoy ny boky ny Apokalipsy 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo akanary feo mahery teo ivoako toy ny feon'ny trampetra nanao hoe zay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito. Dia ho any Efesosy, Smirna, Pergamos, Tiatira, sy Sardis, Philadelphia ary Laodikea. Isaky ny tsofina ny anjomara tahaka izay nataontsika tamin'ny voalohany teo dia manokatra ny tombo-kase Andriamanitra ahatonga ny fanambarana miafina momba ny teny ho avoaka. Isaky ny vita ny fitsofana anankiray dia mioraka ho an'Andriamanitra ny vahoaka an'Andriamanitra. Hallelujah! Hallelujah! Daotsika ny vahofantanantsika any amin'ny lanitra isotra ny mpanjaka sy tompony tompo. Rehefa nitsofina ny anjomara dia nisokatra ny sofina ara-panahiny Mosesy andren'Andriamanitra. Ninninona elanelana rehetra tonga ny sofinao tsy andren'Andriamanitra androany arivo. Tononoko amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina manakeravian'i Nazarety. Fa na Lazarosy maty farana aza nandreny feony. Androany arivo tsy misy tontolo ara-panahy manohatra ny teny ka tsy anaiky ny fahamarinany teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy an'i Nazarety. Halleluja! Andriamanitra dia mitondra ny olona miakatra ao anatina fanambarana. Rehefa miteny Andriamanitra ao anatina fanambarana dia misy zavatra tian'Andriamanitra sokafana amin'izay mety ho salobona mampatoro ny fiainam-panahin'ny olona ka tsy ahafahan'ny tenin'Andriamanitra ho tafiditra ao anatin'ny olona. Miasa eto ny fanahy masina androany arivo hitondra antsika miakatra Andriamanitra, hitondra antsika miakatra Andriamanitra amin'ny avo ny fanambarana. Andaontsika ity tanana mafy eo an' Jesosy. Halleluja! Halleluja! Mazoa toerana sokafo anao, sokafo an' Jesosy ny fonao androany arivo. Manana antoka fa hitondra antsika miakatra ao anaty fanambarana Jesosy. Halleluja!
wanonera noveluna tupunyai nasi fana wetu yakata situnya wani yami inao te aitanawa yatarani lani tao kani inao aitam yo chane ta
Sitraka dia sandrato sy afofaina amin'ny lanitra tananao dia milasika rehetra. Alleluia, alleluia, alleluia. Ataontsika ambanimbany mozika dia mira azaka. Miangavy ianao akopio ny masonao dia sandrato mafy ny tananao sy ny feonao dia hirao. Anatsony. Jesus Christi, oh, when to piakata stunia, what yami now, deitanawa, natarani lanita, oh, when to mani. Ura mafewa pantsaka sturuti. Mafantatro ve? Dontsika isaina tany Galili. Arivariva ohatr'izao teo amoron-dranomasiny Jesosy. Baiboly dia milaza Hébreu 13:8. Jesosy Kristy no tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Baiboly dia milaza ary izy tena no lazany zany fa raha misy roa fotsiny na telo mivory amin'ny anarako dia aiza ozy izy e? Aizany izao. Dia ndaontsika isaina sy hamaky baiboly manomboka amin'ny bokin'ny Matteo, Mark, Luke, John. Ity zavatra nitranga rehefa teo izy fa tsy latsa danjan'izay fa mety oatra kely satria anao asa lehibe noho izany azy izy raha mininy anarako. Zavatra hitranga eto androany arivo fa tiako hisarika ny sainao tsy hijery izay zavatra mitranga eto fa ho isa mipandray anjara mba handray zavatra eny an-tanan'Andriamanitra. Fantatro fa tiany ianao, fony mbola mpanoty ianao dia efa mato anao izy, misaina ny anangana anao izy, amonjy anao izy, ary tsy eto an-tany mifanaperana hitondrany anao fa hitantana anao an-tany an-danitra izy. Izy no atao hoe Jesosy Kristy avy any Nazareta. Izy zao mahery androany arivo zao e, izy zao mahery androany arivo zao e, Jesosy no anarany. Ho an'izay rehetra mangetaheta Jesosy androany arivo, mangataha ianao aminy amin'ity takarivo ity satria eto ianao tsy avelako ianao androany arivo raha tsy mitahy ahy. Tsy avelako ianao androany arivo raha tsy mitahy ahy. Zavatra hitranga eto androany raha vao misokatra eo fonao ka tanteraka eto ny an'Andriamanitra ny amin'ny famonjenanao dia amaly azy ianao. Vao miteny aminy ianao androany hoe tia Jesosy eo, tena tsy ataoko nofinofy tsony na anganongano ny fiarahako aminao fa hosokafako anao ny foko. Tena anaky andray ny famonjenao,
tena tanteraka zato isanjato ny fijoronao ao anaty fibebahana amin'Andriamanitra. Tondroy maso andro any ariva raha tsy kasika anao Andriamanitra. Mamaky an' Jesosy, tsy tonga izy aloha anasitrana anao, tsy tonga izy anao fahagagana, tsy tonga izy ampanakarena anao, tsy zay aloha. Natongavan' Jesosy voalohany, tonga izy amonjy anao, amonjy ny fanahinao, les relations, les communions very. Natongavan' Jesosy mba hatonga anao ho tafakambana aminy. Androany arivo inoko fa mifanatreny sy ny maheto amintsika azy. Itondra fanovana matsiravina eo ambavan'ny Satana ka itenenany devolo hoe tsisy nininina azoko atao ntsony fa mety ampialany eo amin'ny fiainan-dranona. Ary zay ny zavatra hitranga androany arivo, zay ny zavatra hitranga androany arivo. Firy vonona tena hijoro an'Andriamanitra, firy vonona tena iombona amin'i Jesosy. Tao ohatry tsara ny taranao, reny tanana mitsangany reny no antony ty fivoriany ty. Satria ny antony dia tsotra, natongavan' Jesosy tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Noho izany raha matsapa-teny ianao fa very, aza manamelo tena hoe arian'Andriamanitra ianao, fa io fahaverezanao io indrindra ny natongavany eto androany hitady ianao. Ka miala tsiny fa karaha zanaka hitany babany ihany ianao, ka zay nitazotazona anao androany osta jiaby. Ewa, osta jiaby. Iama matanjaka jendrika. Tseko anao nandeha ta Madame Chapeau tao taloha, za moko nianatra tamin'ny école normale tao. Boka izy rehefa miklaty mandeha amin'ny Madame Chapeau, mamango ino? Mamango ondry boxa. Ewa. Boka eo voka Madame Chapeau, isaka miady boka l'école, anao masakena kay laolo ty. Ewa. Ko anao masakena kay Madame Chapeau basy. Ewa. Zay mandeha Madame Chapeau io mamango ondry. Aminazy io misy mamango sandely. Tonga raha bokany misy efatra miklaty aminao raiky. Ko anao tsy matanjaka, kopaka hatramin'ny nifinao. Fa za miteny aminao, misy vaovao mafalo lazaiko anao androany arivo. Sofa tsy Lucifer ny anjely faran'izay matanjaka indrindra tao an-dranitra, fa Mikael fotsiny dia tsy zakany. Ambarako aminao kabaritiny ihany, ambarako aminao kabaritiny ihany, fa tsy adversaire n'Andriamanitra ny devolo, fa ny ray créateur, ny ray créature, ny ray voary, ny ray pahary. Anjely faible boka misy azy ihany, fangony Mikael, klateny Mikael, fosazeny Mikael, matotony Mikael. Favalo efa vaky nify, vaky molotra, vaky loha, nandoalio. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy, dia tsy atazona miracle anao tsy tanteraka izy androany arivo, tsy atazona miracle anao tsy tanteraka izy androany arivo, tsy atazona miracle anao tsy tanteraka. Raha resy laty anao, horakonaka mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Andriamanitra naniraka amin'ny Filipo. Rehefa nandeha Filipo tsy pasteur, Filipo tsy bishop, Filipo tsy apôstôly, Filipo dekône. Mbola any amin'ny voan'ny dekône dia fa mainy tanàna. Misy zavatra tsy azonao, misy zavatra tsy azonao. Raha azonao ny zavatra teneniko, dia ioraka ianao isaoty eo amin'ny toerana misy ianao eo. Le adversaire anao tsy mifanandrina tamin'ny Petera grand apôtre akory, dia efa niakarapaka, dekône ny nirahana dia efa nivavony tanàna. Inona tiako tenenina? Tsy titre le fandresena, fa ny fahatsampanao. Eto izy, eto izy. Alleluia. Rehefa eto izy, tsy maintsy mety ny zavatra. Tsy manahorakoraka aman'Andriamanitra. Misy fanontaniana anankiray zay, misy fanontaniana anankiray.
tiako apetraka aminareo. Azo atao ve mipetraka eny amin'ny volana? Atsangano hoe tanan'ny olona zay milaza fa tsy azo atao mipetraka eny. Atsangano hoe tsy azo atao mipetraka eny amin'ny volana. Oreto manontany dia atsangano izy rehefa zay mandresy lahatra anao tsy maninona. Zay valiny eo dia valiny. Aza matahotra ny tondrina. Atsangano fotsiny tanana rehefa tanina hoe azo petrahana mamy volana sa tsy azo. Koa anao zany sura fa tsy azo raha io, atsangano tananao fa ao. Bon, ny maro anisa zany milaza fa tsy azo. Azovy miteny fa azovy mivolagna fa azo. Atsangano koa ny tananao koa anao resy lahatra fa petrahana ndraiky any. Atsangano ambony. Ya, valiny sady azo ny tsy azo. Enoy, azo ipetrahana any amin'ny volana raha bien équipé anao, manao an'ilay atao hoe combinaison spatiale. Io combinaison spatiale io dia ohatran'ny hitanareo ohatra vitra boribory be eny amin'ny lohan'ny zareo reny. Misy rivotra zany hoe mitondra zavatra avy ety ambony tany zareo. Vo afaka makany fa raha tsy misy fiainana avy eto tany hoentina any amin'ny volana. Ka ianao no mieritreritra hoe zany dia hoany fa laolo reto mavozy volana ahy. Miala tsiny aminao vao tonga fotsiny anao tonga any amin'ny volana tsisy rivotra any dia atao fara veloma eto ambony tany manao bisou fa tsy hiverina intsony ianao rehefa verina eto. Satria tsy afaka iziriziriny sainao sy ny lohanao amin'izay didoanao alalànao hoe za afaka hiainany na tsisy an'izany combinaison spatiale zany aza dia mety. Dia miala tsiny fa tsisy rivotra any. Noho zany ho faty soma tsara ianao. Fa raha ohatra ka anaovanao le combinaison spatiale dia afaka mijanona elaelany ianao mandra-pahalan'ny rivotra. Noho zany raha vao mitady ho lanilany rivotra miverenaingana aloha manovo vao miverinany raha te hijanona elaelany. Atsangano tanan'izay maheno anahy. Inona le fanoharana androany? Tonga teto tany Jesosy hitondra combinaison spatiale ho anao. Io le fiainana mandrakizay. Io le fananana an Jesosy. Ary ny rivotra ao anatin'io toe-panaraka n'Andriamanitra sy vokatry ny fanahy. Feno fitiavana ianao, fanetretena, fandeferana, fahononam-po, fifaliana ho amin'ny fanahy. Men'Andriamanitra antsika amin'ny fanahy masina ho rivotra eny antsika eto ambonin'ny tany. Ary izy le combinaison de Jesosy hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miany nofo atateraka ny filany. Mba fantatrao raha vao zanak'Andriamanitra ianao ka milingilingy manao fanao zao tontolo zao dia manala combinaison ianao dia midika an'izay tsy ampiritosika ny rivotra sy ny oxygène ao anatin'ny vatanao dia namamamony teny ianao. Ianao zany no misafidy ny fahararahanao. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia miaina ohatran'ny gentilisy. Zanak'Andriamanitra tsy natao hitsangajanga. Zanak'Andriamanitra tsy natao mpimamo. Zanak'Andriamanitra tsy natao hanompo sampy. Zanak'Andriamanitra tsy natao ino zavatra hafa ankoatra n'Andriamanitra. Ka raha vao ianao miala amin'izay volonté-n'Andriamanitra izay sy ny sitrapony, miala amin'ilay sitrapony ianao fa mandeha ohatran'ny olona tsy manana n'Andriamanitra, dia izay no mahararaka anao. Fa za androany ariva manambaovao mafalina zaina aminao. Ianao tsy eto amin'izao tontolo izao, eto amin'izao tontolo izao ianao fa tsy anisan'izao tontolo izao. Ohatran'ny olona makany amin'ny volana tsy ponina any amin'ny volana izy fa sendranakany izy. Dikan'izany tsy fanaperana ny tany fa manana lanitra tsika hitoerana orin'izao fiainana izao rehefa avy mandalo atsika. Noho izany ny fahatongavana hoe tao tany tsy maintsy omen'Andriamanitra anao ny fitafianan'i Jesosy. Tsy maintsy omen'Andriamanitra anao ny fanananao ny fanahy masina. Tsy maintsy hiainanao ny fiainan'Andriamanitra mba ho souffle de vie na rivotra hiainanao isan'andro. Zany no mahatonga antsika lazain'i Jesosy miambena mandrakariva. Zany no mahatonga Jesosy nilaza ozy izy hoe ozy izy Jesosy ahoana ozy izy indro ahombanao mandrakariva mba raha mahatonga fataperan'izao tontolo izao. Ianao zany eto ambonin'ny tany tsy natao andeha irery fa accompagner-n'Andriamanitra foana. Zay no mahatonga antsika rehefa mira raha momba ianao dia izy ny atohatra.
fantrana ve loza ve mosary ve sa inona fa ozy izy Paul tsy misy asaraka amin'ny fitiavany. Ny antony dia tsotra, tsy tonga eto ianao mba ho tahina dia itian'Andriamanitra satria voataha amin'ny zavatra ilainao. Fa tonga eto ianao androany hiombona amin'Andriamanitra satria fantatrao fa tsy miaina ianao raha tsisy azy. Hitantara zavatra kely aminao ah. Olona anankiray teny an-dalana jamby izy io, atao hoe Bartimeo no anarany. Ao marika toko 7:4-5 nivoaka ny trano raha Bartimeo, tsy te hitoetra ho an-trano satria efa leo. Ny zavatra nisy dia nampangoritsina satria ny sakaizany tsisy afa-tsy tsitsina sisa. Zao ny problema ny ainany raha Bartimeo, tsy manana asa fa ombeo dia omeo. Ny antony dia tsotra, bokany trosa izy no ny masony jamba dia vita ny fiainany. Teo amoron-dalana Bartimeo ny andry an Jesosy tamin'ny fahajambany. Nanaraka an Jesosy izy taorianany nampahiratany Jesosy azy. Hoy Jesosy tamin'ny Bartimeo, namorona anao tamin'ny voninahitra Bartimeo ary amerina amin'ny lohan'ny fahitanao amin'ny voninahitra. Mpamorona izy, afaka mampitsy ny zavatra tsy misy ho tonga misy. Asa ny tanany venao vao nijeren'Andriamanitra masony Bartimeo hoe jamba. Tsara zany masony zany fa tsy hita le izy satria nahoana tsy niasa le izy. Dia hoy Andriamanitra ho averina ny fahitanao. Jereny le malemy von'ny paralysisy teny an-dalana, hitan'Andriamanitra fa nalemy dia hoy izy Andriamanitra hoe alao mandeha amin'izay ianao manomboka androany. Fa vony ve aty ve sa tongotra ve sa tanana sa loha sa taova sa fiainam-panahy. Tokantrano ve Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Miverena ampanomenao fiainana fa izy manana solo zay banga rehetra ao fiainanao. Ninona tsy misy ao anatinao anio ariva omen'Andriamanitra zany. Mba tsangano hoe ny tanan'izay mino fa raha hivavakintsika androany ariva dia anao zavatra tsy takaty ny sain'Andriamanitra ary le taova tsy misy mihitsy no foronon'Andriamanitra. Ilaina mantsika miaina an'izany mba halalantsika fa tsy hoe mitoro ny teny fotsintsika dia rava ny fivoriana dia mifanao kokoa. Tsy zay fa afaka izy eo teto am-boro 4 taona lasa zay nisy tovolahy anankiray ao izy angamba. Ao izy tovolahy anankiray teto amin'ity toerana ity nampitsirian'Andriamanitra ny testicule. Ny testicule na vonaina tsy nanany io tovolahy io tamin'izany fa nomen'Andriamanitra izy vaovao fotoana ohatr'izao no nanaovan'Andriamanitra an'izany, zany hoe nampitsiry ny tsy nisy Andriamanitra. Inona mahatonga milaza an'izany? Jesosy Kristy rehefa manjaka sy manapaka ary misandratro amin'ny toerana anankiray dia zao ny voninahit'Andriamanitra dia mitoetra eo ambony fidera-piakofan'ny olona izay manaiky ny fahefan'Andriamanitra. Ahoana zany hoe manaiky ny fahefan'Andriamanitra zany? Ny hoe manaiky ny fahefan'Andriamanitra dia zao rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia zao voatsindrona ampony le olona, voatsindrona ao ampony, miaiky ny fahadisoany, miteny amin'Andriamanitra hoe tsinitsinina amin'ny fiainako raha tsy misy ianao. Andriamanitra niantso antsika tsy hamazovazy ny fahamarinana. No hamarinina ianao mba hiaina ny fahamarinana, no hamasinina ianao mba hiaina ny fahamasinana. Vao vela helika ianao tamin'ny fahasoavany dia mila miaina omeny fanomezam-pahasoavana, miaina mahay mamela ny hafa ihany koa. Zany mahatonga azy milaza sambatra zay vao vela heliko, mamela heliko, sambatra ny mamindra fo, fa izy no amindrana fo. Lasa misy sanda le famindram-po nomen'Andriamanitra. Rehefa napahalalana ianao dia natao hiaina amindra fo amin'ny hafa ihany koa. Tsy marety aika amin'Andriamanitra. Zany hoe misy fiainana mitohy. Ampidiro kely le vavolombelona vetivety. Zao izy manompo soma tsara eo anivon'ny asa fanompona. C'est vrai. On veut maman, c'est vrai, azafady. Iny izy iny. Azafady tompoko. C'est vrai zao efatra ambin'ny folo taona moa izy teo.
telo amby folo taona c'est vrai alohan'ny mamanana zava fohifohy ny fiainany Séverin sy ny zavatra nandalovany ny zavatra nisy tamin'ny nandalovan'ny Rallye de Miracle teto Mahajanga tamin'ny 2010 izy iny ya awa voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany tamin'ny 2009 mantsy zay zany fanaheno an'ity asa fanompoana ty de nanomboka 2010 de nisy an'izao Rallye de Miracle zao teto amin'ity toerana ty mihitsy de naheno an'iny zay de tonga niazakazaka teto amin'ity toerana ty satria Séverin zany voateraka tsisy testicule zay mantsy zany tsy ohatrany hoe mbola tsy niteraka lehilahy zany zay de ohatrany hoe mbo tsy mahafantatra de manontany olona sa raha zazalahy moa voateraka hoa de mba tonga de misy an'iny zavatra izy sa manahoana dika testicule zany aty voakabotsy ewa zay zay fanananay anazy le testicule gauche zany tsisy de naheno an'izao Rallye de Miracle zao izy tamin'ny 2010 de tonga teto amin'ity toerana ty zany de nanomboka ny premier jour de mbola tsisy ihany de nanomboka nandeko deuxième jour tsy kivy zay fa mbola natoko foana nanana fanantenana fa zavatra rehetra hain'Andriamanitra de nanomboka ny troisième jour tahaka izao amizay voninahitra ho an'Andriamanitra fa tena nitranga teo le testicule tsaky noho ny anarany teny gasy teo voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany Alléluia tiaka mabetsika ho an Jesosy voatahiry soma tsara voatahiry soma tsara tamin'ny 2010 androany firy 2023 13 ans zany zay telo amby folo taona tsy hoe nanjavona rehefa nandeha natory izy de tsy hitany tao tsony fa mbola ao soma tsara reo zareo manompo an'Andriamanitra soma tsara velona Jesosy Alléluia ndawary mipetraka hitanareo ao marika toko fafolo zao no natao Bartimeo rehefa nandalo Jesosy na inona tokoa Jehovah tompo raha tsy efa nilazany heviny tamin'ny mpaminany mpanompony matoa zavatra anankiray dévoilé esorin'Andriamanitra ny salobona de ampahitan'Andriamanitra ny zavatra atao ao amin'ny teniny de fahamarinany iny natao tanteraka amin'ny fotoana itenenan'Andriamanitra azy enoe am'izay le izy nandeha Bartimeo teo amoron-dalana izy angataka hitadiny Jesosy izy tao ampony Bartimeo kilemaina de Bartimeo nafinaritra fa jamba mahalala tantara raha baiboly tsy sakanao amin'ny Bartimeo jamba na tsy afaka mamaky baiboly izy ny tsy anontany rahalahany mba tantarao momba ny baiboly ahoana ny fomba nanasitana an'Andriamanitra ao anaty baiboly inona ny zavatra nitranga ao anaty baiboly tamin'ny testamenta taloha de ozy izy ry zareo misy tantaran'izany atao hoe Davida mpanjaka zany ary Jesosy Kristy io de taranaka avy amin'ny Davida ahoana ny fisehony ny tantarainy zareo tamin'ny Bartimeo ny tantaran'izy tamin'ny Samuela faharoa ao bokin'ny Samuela faharoa manaraka tsaratsika fa eto votoatiny zavatra rehetra ny miaingy zay le lazaiko teo hoe raha vao tsy mihaino teny ianao manaraka tsara n'le révélation ianao de diso anjara ianao fa androany tsy ho diso anjara ianao fa hifantoka tsara Samuela faharoa toko fahatimy fahenina Davida mpanjaka sy ny olona nakany Jerosalema hiady amin'ny Jebosita tompotany ary izy ireo tamin'ny Davida tsy ho tafidy teto ianao fa na de nijamba sy mandringa aza de asakana anao ka anao hoe tsy ho tafidy teto Davida kanjo afaka Davida ihany no mibatery fiarovana de ziona tanànan'ny Davida zany ary Davida tamin'izany andro zany izay namelon'ny Jebosita de ao ka nanika eo amin'ny riana ka amelo mandringa sy ny jamba zay ala amin'ny fony Davida koa de mbiampitenenana hoe zay jamba sy mandringa tsy ho tafiditra ao an-trano zany hoe namoaka dekret ny mpanjaka vokatry lay teny hoe tsy ho tafiditra ao ianao fa nankilemaina sy ny mandringa azy de amely ianao namoaka lalàna ny mpanjaka fa tsy azo ny jamba sy mandringa atao no makao an-tanàna sy makao an-trano ao bokin'ny Samuela faharoa toko fahasivy manomboka amin'ny andininy fahatelo ka hatramin'ny andininy fahafito de dingantsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy ary ny mpanjaka mbola misy sisa ihany va mitamingany Saoly mba hasikisoa araka ny fanaon'Andriamanitra de hoy Ziba tamin'ny mpanjaka
mbola misy zanak'alan'ny Jonathan iray ao nefa malemy tongotra izy. Ary ny mpanjaka tamin'ny aiza nefa izy dia hoy Ziba tamin'ny mpanjaka, indro izy ao an-tranon'ny Makira zanaky Amela ao Lodebara. Ary Davida mpanjaka naniraka akazy teo amin'ny tranon'ny Makira zanaky Amela teo Lodebara. Ary no tonga teo amin'ny Davida Mefibosita zanaky Jonathan zanaky Saul dia nenkohaka sy nitsoaka azy. Ary hoy Davida Mefiboseta dia hoy izy, ntia mpanomponao. Ary hoy Davida taminy, aza matahotra fa sika soty koa ianao no ny amin'ny Jonathan rainao, ary ampidiko anao ny tany rehetra zay an'ny Saul rainao, ary ianao hinana eo amin'ny latabatra mandrakariva. Dia nenkohaka izy ka nanao hoe, zinona moa ny mpanomponao zay toy ny alika maty no mba jerenao. Dia vakitsika indray ny andininy 17 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mefiboseta nonona tany Jerosalema fa teo amin'ny latabatry ny mpanjaka no ninanany mandrakariva, ary nalemy ny tongony roa. Enoy amin'izay Davida namindra fo tamin'ny malemy, namindra fo tamin'ny malemy, fa nijamba tsy tao. Rehefa niteny ny mpanjaka hoe tsy azo idirana ao an-trano dia tsy misy kilemaina na malemy na jamba ho tafiditra ao an-trano, satria zay lazay mpanjaka ny lalàna amin'ny fehin'ilay firenena. Tsisy mahazo makao na jamba na mandringy. Fa enoy rehefa nisaina Bartimeo ka nalala an'io tantara io dia zao, reny hoe zanaky Davida Jesosy. Dia ozy izy njamba nazo ny mandringa nazo ny anjarany, fa za le jamba nefa voasoratra ao fa tsy azo miakatra ny tanàna hiditra ao an-trano. Mbola tsy tanteraka sy voasoratra ny amin'ny jamba nasiana ny mpanjaka soa. Noho izany zay tsy vitan'ny Davida ho tohizany taranany. Dia ozy izy zay natonga azy ny antso hoe ry Jesosy Kristy zanaky Davido, mamindra-fo amiko. Enoy izy sy niteny hoe aiko fa mahay manasitrana ianao fa sitrano aho. Tsy nanao demonty mpanasitranana izy, fa nanao demonty mpamindra-po izy. Satria ny bana tao an-tsainy Bartimeo fa ny lalàna dia mametraka, fa ny jamba sy ny malemy tsy mahazo miditra ao an-trano. Nefa izy nahalala fa nisy malemy afaka niditra tao an-trano atao Mefiboseta no anarany, fa ny jamba tsy nahazo ny anjarany. Dia ozy izy Bartimeo, raha nahazo ny mandringa mahazo ny jamba androany arivo. Dia ahoana ny fisehoan'ilay izy? Ohatra zao ny fisehoan'ilay izy, nandeha Bartimeo niandry an'i Jesosy. Dia ozy izy, ry Jesosy Kristy zanaky Davido, mamindra-fo amiko, mamindra-fo amiko. Naveriny indroa intelo, zao ny zavatra voaraiko. Teny Bartimeo, tsy hoe mendriky ny hositrana, fa fantatro fa manana fanasitanana voninahiziko raisina zao Halleluja. Dia inona ny zavatra nahavariana tamin'i Jesosy? Le fanetretenany na Andriamanitra azy izy dia nanaiky anetritena sy alika teo ambany fahefan'ny olona zay araka ny fony. Aza adiny Davida fa olona araka ny fon'Andriamanitra izy. Zany voasoratra ao anaty Baiboly. Davida tsy navita nampitsangana ny Mefiboseta malemy, fa nalainy lamba na narona ny fahalemeny teo ambony seza rehefa isakafo miaraka amin'izy. Zany hoe ateo amin'ny fanaronana kilema ny vitany Davida, fa ny fananganana tsy azy, satria Jesosy tsy hoe eo ambany fahefan'ny Davida, fa Jesosy tompony Davida. Dia ozy Jesosy mba tsy andiso an'ilay tantara dia zao, anaika hilatsaka ho isan'ny avy amin'ny Davida mba ahafahako mamaly amin'ny Bartimeo amin'ny revelation zay nananany, satria mpandinika tenin'Andriamanitra izy. Andriamanitra tsy afaka mandany teny iny. Enoy ozy izy Andriamanitra amin'ny famindra-po, satria ny antso izy dia omeko.
raha nanarina fahalemena sy kilema vitany Davida nampinakanina teo ambony latabatra. Jesosy avy any Nazareta nanangana amin'ny malemy sy ny manan-kilema ary nampandehandeha azy vakio Matio, Marka, Luka, John. Ka Jesosy Andriamanitra afaka manome famindram-po ho amin'izay mitaraina manam-pahatakarana mampiasa ny fony hitady azy. Miala tsiny fa vakim-patsilana amin'ny fahamarinana. Ary Baiboly dia milaza fa raha vao fantatra hoe marina dia ny marina no afaka anareo tsy ho andevy. Eno ny zavatra hitranga androany arivo. Ny zavatra hitranga androany arivo. Ny fanasitranana tsy eny an-tana amin'ny pasteur Rodolphe. Ny fanasitranana tamin'ny diakapoka niretan'i Jesosy 2 arivo taona lasa teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanasitranana tsy nataon'Andriamanitra ho amin'ny osy ny pastora na mpitandrina na mpanompon'Andriamanitra, fa ny fanasitranana teraka avy amin'ny fahatakarana, miteraka finoana ao am-po, maniraka anao anao zavatra mifanaraka amin'ny fahamarinana izay voarainao. Ahoana mipetraka ilay izy? Jesosy nilaza mandeha amin'izao tontolo izao ianareo dia mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zay minitry atao batisa novonjena, zay minitry atao batisa novonjena. Ary zay tsy mety mino no elohina. Ary zao famantarana izao no anaraka an'izay mino. Amoaka dia mini amin'ny anarako izy. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy. Andray menarana izy. Ary na dia sotra fa mahafaty azy izy dia tsy hampaninina zany. Ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny finoana ny zavatra vitan'i Jesosy, no nieriny azo fijaliana sy ny fahoriana neretany tamin'ny diakapoka 2 arivo taona lasa. Samy joro androany arivo. Fa raha nilaza izy fa eto izy androany arivo. Ary raha nilaza izy fa vonina iaino sy amaly anao izy androany arivo. No ny famindram-pony satria anaiky ianao, anovany ao anatinao, iantso ny famindram-pony ao amin'ny fiainanao. Androany arivo hikasika anao Andriamanitra, anafaka anao Andriamanitra, anorina zavatra ao amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy anao no miala eto dia angaya fa ho fiany fifaliana ny endrika eo satria reniniona tamin'i Jesosy teny am-port de la mer. Misy olona eto androany arivo tsy reko tsara ny feoany, tsy reko tsara ny feoany, fa tiako mba ho re ny orakoram-pifaliana eto am-port ny amin'ilay Andriamanitra mahery miaraka amintsika eto. Halleluja, halleluja. Farany inona zavatra nitranga? Taizakay Bartimeo ny andreny Jesosy teo amin'ny lalany Jeriko. Dia ndao hoe sakana anankiray faharoa, sakana anankiray faharoa tafiditra tao Jeriko ve Bartimeo. Raha tsy nirahana ny alohany natongavany Bartimeo Joshua andravany manda. Révélation tsotsotra. Raha tsy nirotana manda tamin'ny andron'ny Joshua tsy tafiditra Bartimeo andray fanasitranany. Androany arivo tsy zany mpanasitrana. Nirana ilaza aminao tahaka ny Joshua nirotana manda mba hahafahanao miona amin'ny Jesosy andrasanao ny fanasitranao. Misavatra. Ny fandrotanana manda ilana tafika. Tsy tafika ampiasa sandry fa tafika iorakoraka anodidina manda. Raha vao ianao manomboka misokatsokatra eo ny antofananao dia falifaly ianao na manaintaina azy. Dia zavatra nampitomany ianao hatramin'izay mipamorona miaraka aminao. Ary amin'ity takarivo ity ho ataon'Andriamanitra eto zany. Misy afaka mianao avy androany. Tena mifonao manontolo mba tsakany hoe tananao fantatrao izay mifahamarina izay. Ka la izy mirakla tsy magie. Mirakla tsy magie. Ny magie na tsy miova fo azy ianao. Mpiteny ratsy be manao azy. Ny antony dia tsotra. Tsisy hahafantarana ny mpanao magie hoe avy amin'Andriamanitra satria nanihery akany azy azy any am-pasana. Nefa faventaventany eo mason'Andriamanitra zany. Fa ny mirakla misy prinsipa. Ny fanekena ao an'Andriamanitra ny tonga n'Andriamanitra hijoro.
Ny famaliana ny etaetan'Andriamanitra ny tonga n'Andriamanitra amaly ny etaetanao. Satria raha manaky ianao andray ny fifaliany dia ho tanterahan'ny fifalianao. Inona mampifaly an'Andriamanitra androany arifa ianao sa hijoro amin'ny toerana misy ianao io. Ampy izay ny fiainako lasa Jesosy. Ampy ny namazy vaziko anao na nanompo anao aza. Ampy nanontako sy nandehanako tamin'ny fahadisoako hatramin'izay. Natongavanao amonjy ho ao amin'ny mandrakizay misy ianao aloha. Raha tsy azo antoka amin'ny mandrakizay atao inona olona salama malemy izy dia nandeha avy eo nangalatra. Ataonao inona fahagagana. Ataonao inona fahagagana raha olona mpamon'olona ianao ikoizany ao an-tanàna nefa ivavahany eto tsy niova fo akory vao mitsangana eo ianao mamon'olona indray. Noho izany ny mirakla natao an'ny olona miova fo. Ny zavatra tsy azonao ilay izy. Enoy raha androany ianao ny anaiky za Jesosy diso tamin'ny ataoko rehetra. Teo sy ilay zanakadala raha io diso teo anatrihan'ny lanitra sy teo anatrihanao ka tsy mendrika ny atao hoe zanakao intsony. Ataovy anankiray amin'ireo mpanomponao vao nisokatra amin'ny fon'ilay zanakadala dia tsy hitan'Andriamanitra ho inona ny dega vitany. Tsisy tenao rehefa miverina ilay zanany mbola misy ambony mahany salaninao jiaby raha retinao miboaka tatrano tato. Andriamanitra tsy mametraka problème amin'ny dega vitanao fa ny fiovam-ponao zao dia ampy anovan'Andriamanitra tantaram-piainanao mandrakizay. Raha vao misokatra amin'ny fonao anantona azy dia ohatran'izao ny fahitany ianao. Mpahanao hiverina any aminy voatazana ianao matahotra ary io mafetsany devoly. Misy fanamelohan-tena ampidiriny ao anatin'ny olona. Ahoana ilay fanamelohan-tena? Zavy zao mba tiantsony nataoko tamin'ny fananany arany laniko zavatra rehetrarehetra efa nirobarobaiko daholo. Vao tonga ho za androany mamay za tonga niany ty donc izy eo efa miaraka amin'ny kravasinazy. Za vao mipointe ao tonga dia efa question sur question. Boko mety misy kilaty ambavady eo satria tonga dia mpanompony jiaby reny ilay misambotra anakay fa ohatsendrika raha laninao. Tsy karaha zany izy tsy karaha zany Jesosy. Anao vao misokatra fonao babako zaho ty tsy mendrika atao zanakanao fa ataoko karaha gardienao anakiraiky an-trano ao za fa laniko jiaby raha jiaby. Donc za tsy mendrika andray ataparata amin'ny tranonao ao. Yawa anao hitany sabo anao hitany vao miala any fonazy fa elany amby anao. Androany io vao tonga aminakay eto zanakanay ty niany tonga dia ozy izy baiboly ny fininy ny sasany nameny kapa nameny akanjo nameny peratra. Aza matahotra fa fiverenana amin'ny Jesosy tsisy riska. Rehefa misokatra amin'ny fonao ka tena miverina aminy ianao tsy mipody amin'ny adalanao koa. Fa raha jiaby efa vita iny vita tamin'ny passé lasa any iny. Ianao manokatra amin'ny fonao anaty zamilanao Jesosy. Ianao vao miverina aminy tsisy resaka ny lasanao fa amin'ny Jesosy ny présent anao no mikoty. Dia rehefa miteny ianao aminy hoe vonina ny verina fininy ianao ampidiriny ianao ovan'ny fiainanao ropon'ny mahajanga zany fitiavany zany no miasa eto androany arivo. Zay Andriamanitra zay le andray ianao eto androany arivo. Ary fantatra amin'ity takarivo ity fiainao io ilay karazan'olona tsy ho ahilika Andriamanitra zany. Raha resy lahatra ianao fiainao zay olona zay dia afa mafeo an'Andriamanitra. Tsangantsika rehetra amin'ny toerana misy atsika. Afofainy amin'ny lanitra ny tanao dia misoron'Andriamanitra amin'ny fonao manontolo. Halleluja. Na iza n'aiza misy ianao na efa pino ianao na olona tsotra renao fa nenangatsika na niembitra ianao tamin'ny fitiavana voalohany. Mety misy fahatsapana ao anatinao hoe efa nandao an Jesosy koa na mbola mety hoe tsy niona tamin'ny tompo misy ka nanokatra amin'ny fonao andray azy. Meko anao dia opportunité 3e jour na finale mahafinaritra ity. Tiako mantsy ianao isan'ny olona mibata kopy alohan'ny nodina ho any an-trano. Tsy hitantarana anganongano na hitantarana zava-misy fa ianao mihitsy niaina n'ilay kasika Andriamanitra androany arivo. Ary tiako ny fiainanao tena hisokatra ao anatin'ny fo tena mametraka ny hoe na isy fahagagana na tsisy fahagagana an'Andriamanitra amin'ny fiainako. Tsy tambazantsika iova fo fa fanekena ao anaty
amin'ny fahatsapana familan'Andriamanitra ny tonga antsika n'olo tena ho azy. Androany anisa folo no isaiko. Dia raha mbola misy makaty fa tsy tapitra le folo dia mbola hotoizako ny hira. Fa tiako izay olona izay na efa pino azy ka ataoko hoe verin-dalana ianao na tsy tena nijoro tsara ianao, opportunité hiverenana anao amin'i Jesosy ty takarivo ty. Makanesa ianao ety aloha fa hivavaka manokana ho anao zay. Halleluja. Isanandro Tiantsonira Winakaiza mo Zezana kuizai Isanandro Ni famindrampu Yanawane Ditiafakampu Fayanonu tsine Weandao vetivet Fizianena numana fet Tsy hoe tsy nalala Tsy zanakadala Nini ianao Ivoaka ny vai Fa ianao tena ty Tsy fony tsy ary Izany neny antony avy Farao avy ny andro Iverenanao Fety aneny ao an-trano ao Roviny anao vao avy Roviny anao vao mbao Rovina fa Tumpe fasa Samsamya Miandri dadana Rovina now Voa Rovina now Vombau Rovina fa Tumpe fasa Samsamya Etonareo amin'ny ty takarivo ty raha tena vokatry ny fonareo ny fanoloran-teninareo sy fivereninareo amin'i Jesosy na koa fanoloran-teninareo an' Jesosy dia avereny hoe amin'ny fonay tokoa pasteur. Avereny tena amin'ny fonay tokoa pasteur. Tena amin'ny fonareo ve zany dia atao ve eny raha tsy koa azo atao hoe tsy ay raha tena vokatry ny fonareo ny fanoloran-teninareo an' Jesosy ty takarivo ty ny fotoana eo aminareo amin'ilay eto miaraka amintsika averiko tsy zaho ny Kristy fa iraka toy ny feo hitondra amin'ny fanambarana no mananao a hitsena ny fiverenany eny amin'ny raha an-lanitra hampakatranao. Fantatra androany arivo fa olombelona ianao mety manao fahatsoana, olombelona ianao mety solafaka satria voafitaka tahaka ny Adama. Fa androany eto Jesosy anarina anatanteraka fanekena vaovao aminao. Raha vokatry ny fonao zany dia manenena amin'ny fahotanao. Tany ndray kely dia tenenao Andriamanitra kipio masonao. Avereny miaraka amiko zao vavaka zao manenina Jesosy io. Niodina taminao ah, efa nanao izay nampalahelo anao ah. Androany raiko verina aminao ah, mamindrafo aviko, mamelany fahotako rehetra. Atsangano ny tananareo anankiray na roa dia avereny zao vavaka zao anio ah anao fanekena aminao. Raisiko ianao ho tompoko, raisiko ianao ho mpamonjy ny fiainako manokana. Midira ato anatiko, manjaka ato am-poko, sorato eo boky ny fiainana ny anarako. Mila anao a Jesosy o, avereny mila anao a Jesosy o.
misaotra androany fa olo vaovao ah nateraka indray ah zanak'Andriamanitra voavelany eloko voasarona amin'ny fahotako olona afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika ity tanana mafy. Halleluja. Halleluja. Mivavaka ho anareo fazahidina ny tananareo. Raha io ny anaran'i Jesosy. Reny tanana reny androany izay nanolo tena ho anao. Tehirizo mandra-piaviny izay andro izay dia ny fiverenanao eny amin'ny raha an-lanitra. Aza vela isy anankiray ka horaraka. Aoka isokatra ny fony alala ny teny fiaina sy fahamarinana avy aminao. Atateraka ny fikasanao eo anivon'ny fiangonana. Mino izay Jesosy fa ny fiangonana eto Mahajanga dia tena hitaizan'izy ireo ary tena hitondran'izy ireo tokoa ho fiara tena anankiray amin'ny fanekena hitondranao hitondran'izy ireo tena ho ao amin'ny lapan'ny voninahitra ao mandrakizay. Manonona azy Jesosy eo fa mifiadananao anjaka eo amin'ny fiainany ary ny fahasoavanao ameno azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa nizarana le taratasy kely very zareo fisoratana anarany amin'ny fitonana mambavaka ho an'ny mpiandraikitra sa tsy mbola efa misy ya dia soratana dia rehefa manam-piangonana ianao dia sorata eo fiangonanao. Raha mbola tsy manam-piangonana ianao dia apetrao koa hoe tsy mbola manana fa be dia be reo pasteur eto Mahajanga miara-miasa nanatanteraka ny fanatosana ny tiasa fanompoana androany eteto Mahajanga ity dia afaka ianao miditra tsehatra manantona fiangonana manomboka androany. Ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Ty hafa mafy be ho an'Andriamanitra. Halleluja. Azotena vetivety fa hivavaka ho anao zay rehefa avy eo. Halleluja. Avovany amin'ny lanitra ny tanantsika dia ataontsika hivavaka amin'izay. Tonga amin'ny fotoantsika izay zanaky ny avo indrindra, ny zanaky Jesosy rehetra dia natao handray famantarana sy fahagagana. Raha ento ianao satria ny teny Andriamanitra ho fotoana spesialy androany isehony El Elohim lay ray zanaka sy fanamasina eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanareo Andriamanitra telo zay iray dia telo zay iray mandrakizay fa mizoan'ny faran'izao ny fahafenon'ny anarana dia ao amin'i Jesosy Kristy irery. Efa nomen'Andriamanitra voninahitra eo ambonin'ny anarany rehetra ny teniny le tonga nofo miara-nonina tamintsika ary tsy misy fahefana hafa ety ambany masoandro manana fahefana koatra ny anaran'i Jesosy fa amin'ny anaran'i Jesosy avy amin'ny Nazareta. Mino amin'ity takarivo ity fa hikasika ny fiainanao Andriamanitra ary azoko antoka amin'izao fotoana izao fa ny marary rehetra. Halleluja. Dia hositrany. Amen. Atsangana ny tanan'ny olona izay mila famoronana tovana zavatra ohatr'izany efa tsy ampitsony izay mila famoronana any anaty vatany any anatin'ny tenany any. Ya nareo reny mety hoe misy tsy ampy ny testicule na mety hoe misy tova tsy anananao na tova-pananahana mety tokony fonctionne tsara na jambatra any amboaka ianao na marenina hatrany amboaka ianao. Mila famoronana ianao zany androany arivo. Miteny tamiko Andriamanitra fa fotoana ho anao ty takarivo ty. Izany manana antoka fa hiasa Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Amen. Atsangany tanan'ilay mila famoronana teo azafady. Asompiandraikitra kely raha sendra misy hoe anina mba makenina pasteur samyreny olon-dreny manakaiky anareo. Halleluja. Tsangantsika rehetra. Ianao alpha et omega. Ianao tompony hery sy voninahitra. En Jesosy. Ny hery sy ny fahefana dia ompelan-tananao. Tsy misy marobaka amin'ny tananao zany Jesosy. Za tena sura amin'ny fahaiza-manaonao. Azoko antoka ny hery sy ny fahefanao. Ianao ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoko tanteraka araka ny sitraponao. Alohan'ny rosotsika mivavaka fanasitranana dia hitsoka ny anjomarana ny trompetrana ny shofara amaranana ny zavatra rehetra amin'ity takarivo ity indray ny mpanompon'Andriamanitra. Zao ny voalazan'ny Korintiana voalohany toko 5:10
ny andiny faharoa amin'ny dimapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Hotsofina ny trompetra ary maty atsangana tsy olo intsony ary isika ovana. Araka io voalaza Paoly apôstôly io, rehefa maneno ny trompetra amin'ny andro farany, ovana, amorona vatana vaovao Andriamanitra ho ahy sy ho anao. Androany hariva, amorona Andriamanitra, amorona Andriamanitra, amorona Andriamanitra. Isaky ny mandray ny anjomary ianao dia hiara io rakoraka mpifaliantsika ho atao intelo zany araka amin'ny voalazany napetraky ny tompo ao am-pony mpanaopiny. Angataka sika ny fanatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahady. Fanamasina ohatron'izao fotoana izao. Miseho fa mahery ianao. Maneho ny voninahitra ao anatin'ity fivorian'ity Andriamanitra. Dia oka ny fahalebiazany herinao rerino anapa-keto. Tsy avy amin'ny mpidera, tsy avy amin'ny mpitory, tsy avy amin'ny mpitsokanjomara, tsy avy amin'ny mpandihy, tsy avy amin'ny olona na iza na izy. E bolla regege besan sontoro riala rioloko sakatara rabarabo regege sotire rayondolo kasatelegeba. Wanaro se mila famruna amin'ny anaran'i Jesosy. Apetrao amin'ny le faritra bangy efa nesorina ny tananao. Halleluja. Dia mandeha Andriamanitra namangy ohatr'izao tany ivelany. Dia tao anaty asa fanompona anankiray. Dia niteny tamiko Andriamanitra fa misy vehivavy efa sady antitra ny tsy mananjanaka nefa nesorina ny tanjanany. Dia niteny Jesosy hoe amorona. Dia hozy Jesosy misy olona eto tsy mananjanaka fa omen'Andriamanitra taranaka izy. Eto ve ianao fa mitaraina foana ianao dia fa mety nesorina hatramin'ny zanaka ao. Dia nandeha ilay ramatoa tonga teo anoloana. Dia rehefa vita ohatr'izao ny vavaka tamin'ny fotoana miverenana farany teo efa nananjanaka vavy izy atao hoe hvkl ny anarany. Vokatr'izay dia joroako vavolombelona satria fantatro mpanompon'Andriamanitra ny ivelany fisinzany zavatra zany. Tia mandeha amin'ny station iraisam-pirenena dia fantatro amin'izao fotoana izao fa ny zavatra nitranga natongavandreo olon'ireo taty ry sonao mpanompon'Andriamanitra ireo taty. Anisany ianao asa fitoriana fa tonga izy tady mpanompon'Andriamanitra gasy ho importena ny ivelany. Hoe andao hoentina ny fiarah-miasa fa zavatra mbola tsy nisy teo amin'ilay asa fanompony zavatra nataon'Andriamanitra. Ho voninahitra Jesosy rery. Dia zao no navalika. Aza hoe aty Madagasikara nalefana rehefa nivelany ny ampidiriny eto Madagasikara. Miona amin'ilay tompony fahevana fotsiny ianao fa izy ny tompony arena. Saint-Esprit tsy teny amin'ny olona sy vavaky ny olona. Vavaky Jesosy ho an'izay mino ilay izy. Za angataka amin'ny ray ary izy anomenarao fanan'Andriamanitra. Noho izany izay afaka andohalika amin'ny ray dia mahazo daholo. Tsy ilaina makany fa afaka iaina izay iainako zareo na mahafantatra sy matakatra an'izay takatro. Noho izany za tsy dia ho tompotompona, za tsy dia ho ajajaina mihoatra noho ny olona rehetra satria na ampiasain'Andriamanitra tahaka ninona za dia tsy mahay ninninona raha tsy Andriamanitra manao an'izany. Noho izany aza mampidi-doza ty azafady. Aza mampidi-doza eo fiainako ianao. Ka rehefa mahita zavatra dia ilaza ianao hoe io mavita zavatra mihoatra noho ny olona sa nahatry mahatonga mijoro vavolombelona aminao. Tiako sokafana amin'ny finoanao hibanjina an' Jesosy. Ny ran'izay mandry Paoly ampiavana anao amin'Andriamanitra fotsiny tsotro izao. Mihavana amin'Andriamanitra ianao dia vita kabary.
Mivana amin'ny Jesosy ianao dia vita kabary. On s'en fout du reste. Alléluia. Ary zany zanaka totoan'ny Satana eto androany satria tsisy olona eto aka voninahit'Andriamanitra zany. Natsona ilaza aminao fa maefa ny zavatra rehetra manohana antsika. Izy ny tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Jesosy avy any Nazareta no anarany. Miaraka amintsika rehetra eto izy androany arivo. Noho izany unstoppable miracle androany. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tsy marety kavan'Andriamanitra. Alléluia. 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 Ao fiainan'Andriamanitra ny tanao dia misoran'Andriamanitra. Mambo misoran'Andriamanitra. Apetrao amin'ilay fahata marary ny tananao. Tenen'ny fanamasina. Milanao fanamasina. Androany Mesaya ao fianako. Sokafo ny vavanao. Sokafo ny vavanao. Anao zavatra Andriamanitra. Miandrandra fatatra. Miandrandra fatatra. Miandrandra fatatra. Zay olona salama rehetra sy mpanompon'Andriamanitra rehetra zay eto androany hitodika any amin'ny marary ianao dia hivavaka. Tsy olona reriny ianao resana Andriamanitra androany fa Andriamanitra ny ianao ny asany amin'ny alalantsika rehetra. Atodio any amin'ny marary ny tananao. Halleluja. Mety fitaovana metra tanana, mety fitaovana hivavaka, mety fitaovana anaporofo namarinan'Andriamanitra ny zavatra rehetra hita maso. Fa ny tena marina tsy za mihitsy fotra mba kevikevika mametra tanana satria mba nahalala io mametra tanana ono. Fa ny tena marina Jesosy ny ianao ataony eto androany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fanahy masonao. So finu ya fane mas